Anisany ambetiteny filoham-pirenena tato ato ny fikajina ny fiandrianam-pirenena nambarany tamin'izany fa tsy tokony ho tsabahan'ny vahiny ny fitantanana ny firenena malagasy tsy misakana velively ny fiara-miasa nefa izany raha ny nambarany filoham-pirenena Rajaonarimampianatra tany Antsiranana. Izay fiandrianam-pirenentsika tokony arovana, izay isika mihitsy no tompona andraikitra amin'izany. Tsy maintsy arovantsika ihany koa anatin'ny sotoavintsika ilay frerean'ny malagasy amin'izay maha izy azy, ka tsy ny olona no hibaiko atsika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, tsy ny olona hafa ihany ny ankinantsika ny fampandrosoana ny firenena, fa isika malagasy dia afaka hampandroso ny firenentsika ihany koa. Ilaina ny any velany, atsotsika mihitsy ny any velany hampandroso ny firenentsika, fa izao isika no mila manana fahavononana anao izany. Zay le ambopony tsiraray avy zay takina amintsika tompoko mba hampandrosoana ity firenentsika ity. Zay tsy maintsy arovantsika voalohany zay sotoavintsika izay, fahavononantsika tsiraray avy. Zay ny zava-dehibe isisa manaraka ihany.